Ilarana rehefa fotoanan'ny fifananana ndraisana ho mpiasam-panjakana ny antota taratasy fampitoviana lenta ny diplôma na ny équivalence des diplômes ny anivon'ny ministera ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy mitombo avy roeny mihitsy moa izany rehefa fotoana toy izao. Manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 9 ireo olona tonga mangataka ny équivalence na ny fanomezan-danja ny mari-pahaizana mandritra ny fotoana fanomanana ny atota taratasy andraisin'ireo olona maniry handray anjara amin'ny fifaninana hidirina amin'ny sehatra ny asa-panjakana. Misy fotombony zany ary saika avy roeny raha oharina amin'ny andavanandro araka nambaran'ny tompona ndraikitra amin'ity sehatra ity. Izany hoe 700 eo ireo olona raha amin'ny andavanandro. Tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana mahabetsaka ireo olona tonga manao fangatahana ny équivalence de diplôme isika amin'izao fotoana izao satria tokoa dia misokatra ny fandraisana ny atota taratasy ho an'ireo olona maniry handray anjara amin'ny fifanana hidirina ho mpianatra mpitsara. Équivalence administrative ajanojany anarany izany dia taratasy fanjakana anankiray ahafahana mamantatra ny lentin'ny diplôme. Izany hoe inona ny valeran'ny tsaiky midika ny diplôme, ny valeran'ny diplôme ny ampalatana ny olona raha ohatra anaovana classification amin'ny resaka administration. Mivohy isan'andro ny sampandrara amin'sahana ny fanomezan-danja ny mari-pahaizana eo anivon'ny ministera ny asa sy ny asa-panjakana mandray ireo olona mikarakara ity atota taratasy ity. Mahakasika ny fotoana famoahan'izy ireo ny équivalence sy ny fanomezan-danja ny mari-pahaizana, izany hoe eo amin'ny herinandro eo rehefa maro ny olona tonga manao izany. 2 na 3 andro kosa ny faharetany raha ho an'ny andavanandro. Mahakasika ireo sekoly indray dia manodidina ny 700 ireo sekoly izay mahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny asa sy ny asa-panjakana.